Manoloana kosa ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena dia misy ny fepetra izay niraisina avy eo amin'ny nivon'ny primature. Omendanja ao anatin'izany ny fandraisana anjarany rehetra ka ao anatin'izany ihany koa ny fokon'olona amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fanadidina. Resy lahatra ny eo anivon'ny primature fa ilaina fandraisana andraikitry ny rehetra entina edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ahafahana mandrindra ny andraikitry ny ambaratonga-pahefana samihafa ary entina edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny fotony dia namoaka ny didy fampiarana lalàna iray sy roa arivo tsipika ohatraohatra efatra izay mifehy dina ny teo anivon'ny primature. Zao zany voandraisy tsara didy fanjakana izay fampiarana ilay lalàna izay voarazany teo hoe 2004 tamin'ny 2 octobre io ka ndreo asy nitiko zao misy omby andro zany olona milazany hoe ianareo ny didy fanjakana iny raha misy mitorany iny any conseil d'état dia hofana conseil d'état iny fa nahoana hoe ny dinany any amin'ny atsimo fotsiny ataonareo zao disevitra le olona la idiny io dia tsy zay misy ny ataontsika hoe ny matoan'ny datsolotra sy anana voalazany amin'ny izy zany fa hoe io diny io dia dina fandriam-pahalemana momba ny fandriam-pahalemana rehetra zany fa izy mahatonga leo izy hoe anao aty voalazany any teo lancement d'opération any atsimoa anito zany fa tena mivofotovozao tena be dia be dia tsy fandriam-pahalemana fa io diny io fanga ny atsimo any misy aratromby fanga any Tsiromanidy misy aratromby any Mahajanga misy aratromby ary tsy momba ny hoe aratromby ihany izy io fa tena hoe fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny zany. Natsapa ny fitonam-panjakana amin'ny alalan'ny président de la République sy ny premier ministre leben'ny gouvernement tafy zao ny tsy fiaraha-miasa vahoaka dia tsy ahitana fahombiazana. Ny faritra Tsirareto amin'ny nosy dia manana ny dinany ekeny. Ny any amin'ny faritry ny nosy Ambovombe izay tena anjakan'ny alatromby no anatanterahana ny atrikasa fampiarana. Ny fampiarana ny dina dia anisany vahaolana mahomby amin'ny fampiarana famerenana fandriam-pahalemana indrindra amin'ny ady amin'ny alatromby. Zay rehetrarehetra zay no natonga anay nandray ny fanjakana didim-panjakana anankiray décret ou décret d'application ny loi 2001/004 io. Ka io décret io zany tsy dia zava-baovao loatra dans le monde juridique fa fampiarana ny lalàna avy hatramin'ny 2001 ihany fa io zany no amaritra anome endrika vaovao indray le fiara-miasa amin'ny fokon'olona ireo mpiray-dina ireo olom-boafidy any fotony ireo député indrindra fa ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpiasa ministère maro isan-karazany. Zay zany no everiny fanjakana fa hoe raha tsy miray mifarimbona ny olom-pirenena rehetrarehetra mitiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ty indrindra fa ady amin'ny alatromby ty dia tsy ahitana vahaolana io. Zay zany no votoatin'le didim-panjakana le décret noraisina hanomboka amin'ny alatsinainy 29-30 septembre ary le 1er octobre ny lancement officiel ho fampiarana an'io décret d'application ny loi 2001/004 io. Ka efa mifampitaona zany zao ny olona rehetrarehetra any Ambovombe Androy ho an'ny faritra Anosy Androy. Tafiditra trany amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ankoatra ny famoahana ny didy fampiarana ny lalàna iray sy roa arivo tsipika ohatraohatra efatra momba ny fampiarana ny dina dia napetraka ihany koa ny komity iraisan'ny ministera eo anivon'ny primature. Anisan'ny tafiditra ao anatin'io komity io ny avy amin'ny ministeran'ny folo alin-dà, ministeran'ny filaminam-bahoaka, ministeran'ny ady tany ary ministeran'ny fitsarana.